Mananantsika nitolony taranjabola lavalava dia nanomboka andro ihany koa teny amikanja Makiandotapenaka ny andro voalohany amin'ny fiadinan'ny tompondakan'ny section Antananarivo renivohitra. Nanomboka andro ihany koa ny andro voalohany amin'ny fiadinan'ny tompondakan'ny section Antananarivo renivohitra amin'ny taranja bola lavalava hatrany. Ekipa fito amby dimapolo no hiatrika ny faninanana ho an'ny Sokajy division voalohany elita faharoa ary dimapolo ho an'ny division faharoa. Ity lalao arahantsika amin'ny sary ity dia ny fiorana teo amin'ny 3FI manao akanjo mena amin'ny sary izay mikatroka aminano 3FI teto nandresy tamin'ny isa 7 no 12. Misotra araka ny tokony izy ny andro voalohany hoy ny filoha rakotonandrasana Gilbert. Mitovy amin'ny rehetrarehetra ihany tsy miavaka noho ny zavatra izay ataon'ny olona rehetrarehetra moa fa fanombohany no zava-dehibe ary tsy maintsy hatrehana zany izay zavatra izay satria nanana tena efa nanana an'ilay fahavononana zany hoentina miatraka amin'izay zavatra izay satria izay ny fiadanan'ny olona ny tena dia hatrehana arakaraka izay zava-misy eo. Ezaka isika zany mitondra an'ilay ahirasiny traikefa izay ananatsika zany anatsontrana ny diga mandraikitra izay fanampy tamin'ny ny amin'ny tontolo ary tondra tsaratsara koa misy antsika zany izay mba ananatsika hoentsika nasarana an'ity tontolo izay matimatesany rehetrarehetra. Toy izao ary ireo vokatra hafa nandritra ity andro voalohany ity eo amin'ny division fahatelo ny 15 Savika nandresy ny ARC anambany dita amin'ny 12 no enina ary ny Jamaika Nosbe nandresy ny TRC Tsaramasaita amin'ny 7 no 20. Matadory nampiondrika ny CEA Nandranomanalina tamin'ny 10 no 3 ary lalao isan'ny nandrasany maro ny fihaonana teo amin'ny Akazomanga sy ny FTA Andavamamba voaka nandresy teto ny Ava Akazomanga tamin'ny 2 no 9.